Natrany araba tompoko lahy sy tompoko vavy asana mpanajany hatrany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Katoko ny fotoana ny fampielezan-kevitra kosa isika alohan'ny isiny izay raha mofo rampitso dia nampatsiahy ireo kandida izay atrika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ireo kandida solombavam-bahoaka ary ny mpanohana azy avy mba hanaradalàna mandritra ny 20 andro izay isiny ny fampielezan-kevitra ny eo anivon'ny ministerany antitany. Ny kandida Razona Mampianina kosa dia amin'ny ponina ao Vohibato Fianarantsoa amin'ny andro voalohany izay isiny ny fampielezan-kevitra rapitso raha toa kosa sakafo toam-pivavahana etsy amin'ny Magrobeoririka Atrany toy ny tamin'ny fiodinana voalohany no anomboan'ny kandida Jean-Louis Robinson ny fampielezan-kevitra. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny lafiny ara-politika indrindra raha no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ny fandimbiana melapelatra ny fomba fijery sy ny politika entiny momba ny fampihavanam-pirenena ny kandida ho filoham-pirenena samy nilaza moa izy ireo fa vonona hitandro ny fampihavanam-pirenena ary manana politika maty paika avokoa atongavana amin'izay fampihavanam-pirenena izay. Tsy tonga teny an-toerana moa zany ny fahasolotena no nitondra famelabelaran-kevitra momba ny fampihavanam-pirenena izay ho an'ny kandida Jean-Louis Robinson. Ny solotenany moa izay nanasongadina ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana. Vola Ravavy sy Tsiry Rakoto Arsan. Andriamatoa Razaka Elise izay minisitra teo aloha no nitondra feon'ny kandida Jean-Louis Robinson androany teto amin'ny Carleton nandritra ny dinka izay noman'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nosoritan'ny solotenan'ny kandida Jean-Louis Robinson fa ny fampiresahana ary ny fanajana ny fototry ny fampihavanana. Mikasika manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny ekipany anisany ambaran'Andriamatoa Razaka Elise fa vonona ny fampihavanana izy ireo ary tsy mieritreritra valifaty. Président Marc Ravalomanana laza hoe atoka amin'ny veroletra izy tsy hamoa valifaty samy maintsiny fa ny mikena aman-tsainy sy eo am-pony dia ny fampihavanana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izay ny mahavarina velin'izay izy dia ohatra hoe tsy mino eo nefa ny adazay mihitsy ny tena hevitra président taloha Marc Ravalomanana. Fanresahana atao hoe tsy maintsy ny hoe fampiresahana dia tompo amin'ny fampiresahana amin'ny olona rehetra amin'ny sehatra rehetra ny famoahana ny fampihavanana fa ny hoe izay natao hoe tsy resahana famelan-keloka iny efa ino fa nitenen'ny président foana hoe izy tsy hanao valifaty zany amela heloka hanao fampihavanana ny fampandrosoana Ny filohan'ny FFM dia nilaza fa afa-po tamin'ny fampionana ny kandida sy ny solotenan'ny kandida androany tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Nanome tokony ny vahoaka malagasy koa ianareo tamin'ny fanambarana izay nataonareo fa hanaza sy hanamafy olona izany fihavanana izany. Koa mamela amin'ny anaran'ny tenako manokana ny bureau maharitra ny mikambana ato amin'ny FFM ny hanolotra fisaorana sy fankasitrahana ho anareo sy ny mpiaradia aminareo. Mirady izahay ny avitanareo asakany sy andavany izao fifaninanana masina hatrehanareo izao. Manaraka izany dia mitodika aminareo kandida solombavam-bahoaka manerana Nanosy izahay. Ianareo nitondra ny entaitany vahoaka malagasy amin'izany andim-panjakana mpanao lalàna izany. Koa engany any tandrovanareo tahaka ny anak'Andriamaso ny fanazana hatrany fihavanana mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Ataovy toy ny adombalany mpianakavy ka ny mandresy tsy hobiana ary nyrefy tsy akoraina. Ny filohan'ny FFM izay nirary ny zoran'ny fampielezan-kevitra izay sokatra rapitso ao anatin'ny fanajana sy ny fampihavanana eo amin'ny samy kandida.